Mbola tsisy eto Madagasikara tokoa n'izy ity satria miainga avy amina fiangonana dia ny fiangonana évangélique saina zany izay tarihany pasteur Patrick Andrinarivo mivady. Tamin'ny 2009-2010 ny année universitaire voalohany nanomboan'ity Institut de leadership chrétien ity na ILC. Dia amin'izao fotoan'izao zany efa sy 5 taona zany izy zao no nijoro. Tamin'ity fa 5 taona ity dia namoaka zahay ny première promotion amin'izao mpianatra nandrato fianarana tanto ka tojo hatrany amin'ny licence na bac plus 3 zay navoaka farany teo moa dia ry amin'ny pavé zany. Ireny mpianatra ireny sady nahazo licence nationale satria ny diplôme anay dia efa ekeny fanjakana nazahoana arrêté d'équivalence ny secoule efa habilité zany hoe sady agréé no homologué zany. Rehefa nivoaka ireny mpianatra ireny dia nahazo licence manana endriny anankiroa, licence nationale dia licence internationale zay omeny ny Prince Lake Intercontinental Université zay irahanay miasa akaiky ary zahay dia zahay irery ihany hatreto aloha no miara-miasa ny université lehibe any États-Unis io zay manarakaraka ny université d'Harvard. Ireo ny université goavana indrindra ny Amerika, ny Harvard amin'ny voalohany, ny Prince Lake zay irahanay miasa ny faharoa. Ny diplôme ny licence ny mpianatra nivoaka zany tamin'iny famoahana teny am-paveny dia manana licence nomeny ny Prince Lake Intercontinental Université ihany koa satria manao co-diplomation amin'io université lehibe io ny ILC. Sahala amin'izany ihany koa ny diplôme rehetrarehetra zay voakato ny maîtrise satria izahay moa dia mampiatra ny système LMD. Ny diplôme omenay zany dia licence, maîtrise, bac plus 5 maîtrise io sy doctorat. Dia mety hipetraka amin'ny fanontaniana hoe ianareo nga habilité amin'ny master, maîtrise sy ny doctorat. Habilité zahay avy amin'ny alalan'ny Prince Lake Intercontinental Université. Ny habilitation zareo zany no miasa ato amin'ny ILC ka azahoanay mampianatra hanao maîtrise sy doctorat ary ahazo diplôme ny Prince Lake Intercontinental Université eo amin'ny bac plus 5 sy ny doctorat zany. Ary misy bourse 70 nomeny ny Prince Lake Intercontinental Université ho an'ny mpianatra mivoaka avy ato amin'ny ILC 70. Io bourse io dia mbola misy vitsivitsy tavela ao ary amporisihina ny olona satria rehefa mahazo an'io bourse io ny mpianatra ka mianatra any amin'izay université misy Prince Lake, azo isafidianana dia ny anankiray any Honduras any Amérique centrale, ny anankiray any Uruguay any Amérique du Sud, ny anankiray any Liechtenstein any Europe ao anelanelany Suisse, France ary Allemagne io Liechtenstein io, dia ny anankiray any Nouvelle-Zélande ilay firenena malaza amin'ny rugby any akaikiny Australie zany. Mazava ho azy fa miteny anglisy ny mpianatra ary io bourse ireo dia sahala amin'izao ny endrika ilay fanampiana ataon'ny Prince Lake Intercontinental Université ho an'ny mpianatra ny ILC. Rehefa tonga any ny mpianatra dia mianatra tapakandro ary mendy zareo asa tapakandro. Vao miainga eto Madagasikara ilay mpianatra dia efa vita ny contrat de travail, efa vita ny fifanarahana amin'izay asa ho ataony ihany, mahaleo tena tanteraka izy zany amin'ny arabola satria miasa mandray karama izy ary ny Prince Lake Intercontinental Université ihany no niezaka manome azy n'izay asa izay. Izany hoe tsy manana olana mihitsy ary tombotsoa lehibe ho an'ny mpianatra avy eto amin'ny ILC zany na mivoaka avy ato amin'ny ILC izany zavatra zany. Dia mety antany ny olona hoe ka raha tsy mpianatra avy eo aminareo zany dia ahoana? Dia makato aminay fa efa misy ny fepetra momba n'izany zay andraisanareo ny fanazavana rehetra aty amin'ny birao ny ILC aty Andravoahangy ambony. Dikan'izany dia izao, ny mpianatra malagasy dia nampino ny ILC tanteraka arak'izay azo natao tamin'ny alalan'izany fiarah-miasa amin'ny Prince Lake Intercontinental Université izany mba hanana lalana azahoana mianatra ny velany andrato fianarana. Ary satria miara-miasa amin'ny Prince Lake Intercontinental Université ny ILC dia mazava ho azy fa tsy afaka hanao kinanga mihitsy izahay
amin'ny kalitao ny fampianarana zay omena satria efa ifanarahanay amin'ny Prince Lake Université io. Zareo koa tsy anymemeny diplôma ny fahatany amin'izao ka sanatria ho afabaraka hoe sanatria mpianatra tsy mahay akory nomena diplôma dia lasa ohatra ny zarazarai-potsiny le diplôma, tsy zarazarai-potsiny diplôma fa misy ezaka tsy maintsy atao ao a ary nanampiana ny mpianatra amin'izay ezaka ataon'izay a io fiarah-miasanay Institut de Leadership Chrétien sy ny Prince Lake Intercontinental Université io. Ary amin'izao fotoa zao raha mijery nareo dia mandeha foana zao ny test ao ambadika ao, mandeha foana ary tsy mitsahatra mihitsy ny olona, tonga sady manontany avy hatrany dia manao n'ilay test de niveau satria io koa no mahafakely anay. Ny anay zao ny première année ary nareo mirahalahy zao tonga eto dia avy hatrany dia mahita fa ny première année anay dia efa manao présentation de rapport de stage, zany hoe manao mini mémoire ihany ko vao première année izy satria hitsinjovanay an'le kalitao amin'le fahaizan'le mpianatra mihitsy dia première année izy dia efa mianatra manao soutenance, deuxième année izy mbola manohy, any amin'ny troisième année manomboka amin'izay ny mémoire. Mpianatra efa zatra raha no miatrika ny atao hoe mémoire na ho troisième année io na quatrième année na cinquième année hatrany amin'ny doctorat. Matetika moa isika malagasy dia sahirana satria le sarandalana amin'ny vola vahiny a rehefa ahodina vola malagasy dia lafo be. Ny Prince Lake Intercontinental Université dia vonina ihany koa hanampy amin'ny sarandalana fa rehefa tonga any esorina tsikelikely amin'ilay karama amin'ilay asa zay omeny. Hitanareo heverina fa tombontsoa lehibe zany ary tsy mbola nisy nanao an'izany ary zay koa no mahafakely anay. Faharoa zany zay, ny zavatra fahatelo mahafakely anay dia hatrany amin'ny doctorat dia afaka manao an'ilay soutenance eto Madagasikara ilay mpianatra nefa mahazo diplôma Prince Lake Intercontinental University. Tsy voatery mandeha any velany zany satria manahirana ihany mankany fa afaka ihany koa manao an'izy eto toerana satria efa misy corps-na docteur maromaro zay diplômé ny Prince Lake Intercontinental Université afaka mpanao an'izay soutenance sy mémoire zay eto Madagasikara.